أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رلاسنا بابنا تنفينا إسلام نرأيسن سكتيتو تامني إيرن ماركاسكا إيرو كارازان بيتسابانا زيانا بين إسلامو إيتو أمبونتان نيزانيزا ميان إيتو أمبونتان ديا تسمنتش وتسابين الله سبحانه وتعالى indrindra ianao milaza fa pino islamo izany zany dia efa voalazany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin. Mbola hotsapainay izy ireo hoy Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny tebiteby sy ny tahotra, ny faravan-karena, ny fahafatesana ary ny mitovitovy amin'izany. Saingy ome vaovao mafaly ireo manampaharetana hoy Allah subhanahu wa ta'ala. Ireo manampaharetana izay miteny manao hoe rehefa trapahorina ka miteny izy ireo manao hoe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zay dia any Allah ary any amin'ny Allah no hiverenanay. Zany raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam manambarantsika fa tsy maintsy tsapana ny zanak'olombelona izay mipetraka eto ambony tany. Saingy kosa mila manana an'izany fankasitrahana zany ianao na dia fitsapana aza ny fiainana eto ambony tany. Satria nahoana efa nilazaintsika teto tamin'ny heriny fa na ny fahavelomanao androany aza dia efa fahasoavana. Ny fahasalamana eo aminao dia tsy voavidim-bola izany. Ny fanananao zanaka tsy voavidim-bola izany. Fahasoavana lehibe izany. Ny fahitanao sakafo kely hoaninao isan'andro dia efa fahasoavana lehibe zany. Saingy matetika manko atsika any amin'ilay vola mankarena izay tsy eo am-pelatanantsika ihany no eritreretintsika fahasoavana, fa ireo fahasoavana lehibe maro manodidina antsika adinontsika izany. Ndao nitsika haka an'ity tantara anankiray ity. Indray andro dia nisy mpanjaka anankiray nahita mpiasany falifaly miramirana, zany tsy hita sotra iny amin'izany mpiasa izany ny alahelo. Nefa izany mpanjaka zany tsy dia hoe manambola no sady hoe tsy manan-karembe fa hita fotsiny hoe falifaly izy satria matoky any Allah, mino any Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa niresaka tamin'ny ministrany ilay mpanjaka hoe inona mahatonga ny rangahy iny falifaly miramirana lava, dia niteny ilay ministra manao hoe tianao ve hampiova zany fifaliana eo amin'izany dia ampiaro aminy ozy izy ny règle 99. Inona zany règle 99 hoy mpanjaka? Dia niteny iny ministra iny hoe makao ozy izy ianao valopy anankiray dia sorato amin'io valopy io hoe 100 dinar ao anatiny, fa saingy aza abidirina 100 dinar fa 99 dinar no abidiro ao anatiny. Dia rehefa avy eo tenenao amin'io mpiasanao io hoe tika atao avy aty amiko 100 dinar ho anao. Nataon'izany mpanjaka zany tokoa, naka valopy izy ary naka vola 99 dinar nabidirina ao anatin'izany valopy zany. Dia rehefa avy eo izy nampiantso an'izany mpiasa zany ka niteny taminy hoe ity ozy izy cadeau na fanomezana manokana avy aty amiko no ny fifaliako amin'ny asa zay ataonao, ka 100 dinar ny ato anatiny ity. Rehefa tonga any amin'ny vady aman-janaka anao dia sokafo izany vola izany. Falifaly iny rangahy iny ary nody tany an-trano, navorona avokoa ireo fianakaviany hoe nahazo fanomezana tamin'ny mpanjaka za 100 dinar. Rehefa azony zany dia nisokafany, rehefa nisana ny vola tao anatiny dia hita fa 99 dinar fa tsy 100 dinar. Nanomboka teo dia vaky asa loha izany rangahy zany hoe lasay zary le 1 dinar. Very tena andalana ve sa tsy nabidiry ny mpanjaka tato anatin'ny valopy ity, sa hoe ireo fianakaviako teto no nisy naka an'izany 1 dinar zany, lasay za le 1 dinar. Nanomboka teo ny asa loha izany rangahy zany, nanomboka teo dia tsy matory andro aman'alina zany lehilahy zany, mieritreritra hoe lasay zary le 1 dinar. Tsy hitany mihitsy zany 1 dinar zany. Lasa izy mandeha miasa, efa manomboka miasa, tsy concentré izy amin'ny asany, mandeha izy mivadika ty mivadika ry hita amin'ny mpanjaka miasa loha mafy,
ka nanontany azy mpanjaka inona no mampiasa lohanao tsy ohatra ny talonao falifaly miramirana dia teneniny hoe zao izy tamin'iny vola nomenao ahy iny tsy ampy 1 dinar ka tsy fantatra hoe lasay zary le 1 dinar zay no mahavaky asa loha eto dia teo zany tsapa niny mpanjaka iny fa hoe le 1 dinar no mampiasa lohany ty lehilahy ty tsy azony tsiro intsony ilay 99 dinar ao an-tranony fa mitadiny zany 1 dinar zany izany lehilahy zany. Izany tantara zany dia mitovy tanteraka amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy ireo fahasoavana 99 no men'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao, ny fahasalamana, fananan-janaka, filaminana, ankohonana, ny zavatra maro eo ampelantananao, 99 fahasoavana eo ampelantananao. Saingy adininao ireo 99 fahasoavana, ireo 99 filaminana sy ny rehetrarehetra adininao izany rehetrarehetra zany nohon inona nohon le 1 dinar tsy hitanao. Inona le 1 dinar tsy hitanao? Ny vola tsy eo ampelantananao. Satria nieritreritra anao fa le 1 dinar le vola ihany no fahasambarana sy fahasoavana, adininao 99 dinar eo ampelantananao. Saingy tadidio firisifira amin'ireo manambola mitady le fahasalamana eo aminao zany fa tsy mahita. Vonina ny andoha mifananany ray manontolo mba hahazoany le fahasalamanao, saingy tsy azony zany. Mba hahazoany ny zanaka toy anao, saingy tsy azony zany. Mba hahazoany filaminana ao an-tokantrano tahaka amin'ny filaminana eo aminao, tsy azony zany rehetra zany. Fa ianao le vola mankary le 1 dinar ihany no mba eritreretinao no sady tadiavinao eo amin'ny fiainanao. Zay no tiako ampitaina amintsika mila mankasitraka ny Allah amin'ireo karazany pahasoavana maro eo ampelantananao. Amin'ity androany ity dia aka lohahevitra anankiray tsika al-amal, ny fanantenana eo amin'ny fiainana eto ambony tany. Inona no atao hoe fanantenana? Al-amal huwa inshirahu an-nafs fi waqt ad-dayq wal-azmat. Ny fanantenana dia fisokafan'ny fonao, fisokafan'ny fananao, fanantenany fananao sy ny fonao fa ho tafavoakanao amin'ny fotoany tsarotra izay andalovanao sy amin'ny fotoana izay mamaivay ny fitsapana izay tonga eo aminao. Ny fonao dia mitodika any amin'ny Allah. Ny fonao dia manantena fa tsy janona manontolo ao anatin'ity zavatra na ity fitsapana lehibe ity ny tena, fa tsy maintsy misy farany ny zavatra rehetra. Dray andro dia nisy mpitarika amin'ny ady anankiray. Io mpitarika amin'ny ady io rehefa niditra tao anatin'ny ady niaraka tamin'ireo vahoaka izay noentiny dia resy izy. Rehefa resy izy dia kivy tanteraka ary menatra amin'izany tanàna izay hipetrahany zany zao hoe iny mpitondra tsy naomby, mpitondra tsy nahavita ny asany, tsy nahavita nitondra vahoaka nandresy tamin'ny ady izay nataony. Ka voatery nanao sesitany ny tenany izy niala tamin'izany toerana zany, nandeha nifindra tany amin'ny tany karakaina na dezera anankiray. Rehefa tonga tany izy dia mipetraka ary niankina teo akaiky ny vato lehibe anankiray, dia teo izy nahita vitsika miakatra avy aty ambany mitondra poti-tsakafo miakatra any ambony. Rehefa mitondra poti-tsakafo izany vitsika zany teo antenantenany dia nilatsaka izany poti-tsakafo zany. Niverina indray ny vitsika iny any ambany niakatra tonga teo antenantenany latsaka poti-tsakafo. Niverina ihany iny vitsika iny, niverina indimy, inenina, impito zay vao tafiakatra tany ambony ka tonga tany amin'ny tranony izany vitsika zany. Teo dia tonga saina ilay mpitarika ka nahita hoe zao izy niditra indray mandray tamin'ny ady dia efa kivy satria resy. Fa maninona ty vitsika ty no nanome lesona ay hoe namerina izy indray mandeha indroa, intelo, inenina, impito zay vao tafita tany amin'ny toerana izay tokony alehany. Ka teo izy zany mpitarika zany niverina indray ny fanantenana tao anatin'ny fony, ka lasa izy niverina tamin'ny tanàna izay notariny ary nanazava taminazy zany fihetsiky ny vitsika izany. Ka teo izy ireo dia vonina ary namelona indray fanantenana tao anatin'ny fony izy ireo ary niditra tao anatin'ny ady fanondroany ka ny fandresena manezingezina no azon'izy ireo. Lesona lehibe azontsika raha lasana bavy anatin'ny fiona Islam. Ny fanantenana no fitaovana lehibe anankiray entinao miaina eto ambony tany. Ny fanantenana no hery manosika anao amin'ny zavatra anankiray eto ambony tany. Ny olona very fanantenana dia tahaka ny olona efa maty eto ambony tany. Minoanao
any Allah fa tsy maintsy inona tsy maintsy ho tafavoakanao eo amin'ny fiainanao satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad zay hoy Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy maintsy mampandresy ireo iraka sy mpaminany zay nalefanay sy ireo olona mino niaraka tamin'izy ireo ary ny olona mino azy ireo mandra-pahatongavany andro farany amin'ny ity fiainana eto ambony tany ity sy amin'ny andro izay tsanganana eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala midika izany ny fandresena eo amin'ny fiainana dia eo ampelantanany mpino Islam fa kosa tsy mila kivy ianao mba hahafahanao mahazo an'izany fandresena izany. Mpaminany Yunus alayhi salam anisan'ny mpaminany anankiray zay niantso ny vahoakany teo amin'ny tanàna zay nisy azy saingy ny vahoakany nandà mafy tsy nila an'izany fiantsona zay nataony Yunus alayhi salam zany ka rehefa nandeha izy nahita an'izany dia tezitra tamin'ireo vahoakany ka voatery niala teo amin'ny tanàna zay nisy azy. Rehefa nandeha izy nandeha niondrana botry anankiray ka rehefa nandeha izy amin'ny botry zany dia navesatra ka tsy maintsy anesorana ny entana ao anatin'izany botry zany. Rehefa nanao antsapaka izy ireo dia anaran'ny Yunus alayhi salam no nivoaka tao. Nanao antsapaka fahandroa dia anaran'ny Yunus, nanao antsapaka fahantelo dia anaran'ny Yunus, dia niala-tsiny tamin'ny Yunus izy ireo ka niteny hoe tsy maintsy alatsakay any anatin'ny ranomasina ianao fa mavesatra be ty samy ty. Rehefa nalatsaka tany anatin'ny ranomasina Yunus alayhi salam dia nitataza ny trondro lehibe na baleine ka niditra tao anatin'ny kibony zany baleine zany. Lasa iny baleine iny Yunus alayhi salam tao anatin'izany kibony zany. Nieritreritra Yunus efa maty ka nahetsy ny tanany hitany mbola mihetsika teo izy velim-panantenana indray hoe ayve mbola tsy maty ny tenako. Dia inona zavatra zay nataony? Ao anatin'ny aizina anatin'ny kibony tsy misy hazavana, tsy misy tsony ny hevitra hoe hivoana ao anatin'izany kibony baleine zany. Saingy teo amin'izany toerana zany dia nitodi-doha izy tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny izy manao hoe la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Tsy misy tompo azo tompona afa-tsy ianao rery Allah subhanahu wa ta'ala. Zao izy tao anatin'ny fahadisona ka mangataka aminao mba hamelanao izany heliko izany. Namoaka an'izany doa zany mpaminany Yunus alayhi salam dia nisokatra ny vavan'ny baleine nivoaka tao anatin'ny kibony baleine impaminany Yunus alayhi salam. Jereo fa tao anatin'ny fotoan-tsarotra mbola nanana fanantenana nitodi-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala Yunus alayhi salam. Tahaka an'izany ihany koa Musa alayhi salam. I Musa alayhi salam rehefa nanjeny Firaona niaraka tamin'ireo vahoaka Israeliana dia tonga teo amin'ny ranomasina mena, ny ato alohany ranomasina mena, ny ato aoriany i Firaona miaraka amin'ireo miaramilany. Ka teo ireo mpanaradian'ny Musa alayhi salam teny taminy hoe maty atsika, inna la mudrakun, tratra amin'ny Firaona atsika ary vonony tapana daholo ny lohantsika. Saingy Musa alayhi salam teny mana qala kalla inna ma ya rabbi sayahdi. Tsy hoy Musa miaraka amiko ny tompoko ary tsy maintsy mahita vahaolana manoloana an'izao olana lehibe izay tratra na mianjady amintsika izao. Teo dia nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala Musa ka nomeny Allah subhanahu wa ta'ala teny izy hoe didy izy hoe kapoha amin'ny ranomasina io ny teananao ary ny kapohan'ny Musa dia nisokatra ny lalana ho an'ireo zanak'Israely. Izany rehetrarehetra zany dia fanantenana amin'ny fotoana zay tsy misy intsony ny vahaolana eo amin'ny fiainanao mitodianao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa hitanao Allah subhanahu wa ta'ala mampijery anao fa izy no mpamonjy, izy no mpamaha ny olana amin'izay fotoana zay. Ninona ny olana na dia heverinao aza fa impossible izany rehetrarehetra zany dia possible zany eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Maraparantsika azy dia tantarany lehilahy anankiray mpandrafitra. Io lehilahy mpandrafitra io tamin'izany vanim-potoana zany dia noendrika endreny ireo vahoaka teo amin'ny tanàna io, noendrika endreny mpanjaka fa izy namono olona. Ka rehefa navoaka ny didy dia tsy maintsy hovonona ihany koa zany lehilahy zany satria ny lalàna zay namono olona dia hovonona ihany koa. Izany lehilahy zany nalahelo satria voaendrikendrika tamin'ny zavatra zay tsy nataony ary hovonona izy noho ny fahotana zay nataony olona hafa
ary ilay mpanjaka mihitsy no namono an'ilay olona saingy nalefany tamin'izany mpandrafitra izany ny tsiny mba ahafahana mamono an'izany mpanjaka izany mpandrafitra izany. Rehefa nandeha ny didina voaka fa hoe ianao io mpandrafitra dia tsy maintsy vonoina raha ampitso, zay no didy avy amin'izany mpanjaka izany. Rehefa tonga ny alina tsy tafatory izany mpandrafitra zany, mahita ny vady aman-janany hoe ho avelako reto zany dia ho vonoina raha ampitso. Teo dia vadin'izany mpanjaka zany anisan'ny vady matahotra ny Allah, ary tsy vitany matahotra ny Allah fa mandefa fisainana lavitra, ka niteny izy tamin'ny vadiny manao hoe zao ozy izy manomenao doa anankiray, ity doa ty averimbereno, raha ohatra ka voaverimberenao doa zany mino ny Allah fa tsy maintsy manavotra anao azy amin'io fotoana na amin'io toe-javatra mamaivay io. Inona n'ilay doa dia niteneny ny vehivavy averimbereno izy hoe hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ampiay tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary izy no pia tsara indrindra. Naverimberina zany lehilahy zany iny doa iny nandritra ny alina iray manontolo, naverimberina zany nandritra ny alina iray manontolo. Tonga ny maraina nandondona ireo miaramila mpanjaka andeha haka an'izany lehilahy zany. Rehefa mivoaka iny lehilahy dia nanolotra ny tanany hoe ty ozy izy tanako fatoranareo, ty tanako hoento zao ndeha vonoina. Dia niteny ireo miaramila mpanjaka mialatsiny ozy izy fa tonga eto zay tsy andeha haka anao ho vonoina, saingy andeha hiangavy anao mba hanamboatra ny vatapaty satria maty alina ny mpanjaka. Nefa eto an-tanàna tsy misy olona mpanamboatra vatapaty afa-tsy anao mpandrafitra io, ka miangavy anao zahay mba amboaro re ny vatapaty n'izany mpanjaka izany. Teo iny lehilahy mpandrafitra iny nitodika nijery tamin'ny vadiny izy, no sady ranomasy niraradraraka hoe marina ilay teninao fa tenin'ny Allah hasbi Allahu wa ni'mal wakil, dia doa tsara indrindra rehefa tratra ny hazo tsindrazo lena ianao, rehefa tratra ny fanambakana anao dia verimbereno izany doa hasbi Allahu wa ni'mal wakil izany. Ary zany doa hasbuna Allahu wa ni'mal wakil zany ihany koa no doa zay nataony mpaminany Ibrahim alayhi salam, rehefa natsipy tao anatin'ny afo mpaminany Ibrahim alayhi salam, dia teo naverimberina ny Ibrahim alayhi salam hoe hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Rehefa natsipy izy tao anatin'ny afo, rehefa maty zany afo zany, dia nivoaka tao mpaminany Ibrahim alayhi salam, dia tsy nisy may na dia ray aza afa-tsy ilay tadina matra ny tongony sy ny tanany ihany no may tamin'izany fotoana zany. Zay manambarantsika fa i doa hasbi Allahu wa ni'mal wakil io no doa entinao miady amin'ireo fahavalonao. Raha ohatra ka tratra ianao zany tsindra azo lena zany, tratra ny fanambakana, tratra ny fanendriketrena, tratra n'izao karazana hoe zavatra tsy rariny eo amin'ny fiainanao, averimbereny zany doa zany fa hitanao fiovana sy fanavotana avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manampahaizana anankiray dia niteny manao hoe hayatun bila amal kalwardat bila ma, ny fiainana tsy misy fanantenana eto ambony tany dia tahaka ny fiainana izay tahaka ny voninkazo anankiray izay tsy voatondraka. Fantantsika angamba ny zavatra izay mandalo amin'ny voninkazo anankiray raha ohatra ka tsy voatondraka. Ny voninkazo raha vao tsy voatondraka, velona izy indraindray fa tsy zarizary, na ihany koa miafara amin'izany fahafatesan'izany voninkazo zany. Tahaka an'izany ihany koa ny fiainantsika eto ambony tany. Raha ohatra ka tsy manana an'izany fanantenana zany ianao eto ambony tany, tsy manana an'izany fanantenana zany ianao entinao miaina eto ambony tany, velona ihany ianao indraindray saingy tsy misy fiovana eo amin'ny fiainanao, tsy misy fiovana eo amin'ny fiainatokantranonao, tsy misy fiovana ary tsy misy fandrosoana eo amin'ny firenena izay misy ianao, fa apetrao ny nofinofinao, apetrao ny teboka lehibe na ny tanjonao, ary miezahanao ary abidira ao anatin'ny fonao ny fanantenana. Ireo manampahaizana dia miteny raha tsy ny fanantenana dia tsy vita, tsy nahavita nanamboatra trano joalajoala ny mpanamboatra ny trano. Satria raha nandinika izy amin'ny fomba ahoana avitako amamboatra trano joalajoala anankiray, trano lehibe anankiray, raha tsy misy fanantenana ho vitako zany dia nataony ary vitany tokoa izany rehetra zany. Ohatran'izany ihany koa amin'ny fiainanao.
na hitanao aza sarotra misakana lehibe eo amin'ny fiainanao, apetrao ny fanantenanao, apetrao ny tanjonao ary mirosoa moramora anao fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala miaraka aminao. Ary ny fanantenana dia teboka anankiray, toetra anankiray tokony tsy hiala amin'ny pino islamo anankiray. Tahaka an'izany ihany koa tsika amin'ity aretina izay mandripaka ny olona eto ambony tany ity. Manana fanantenananao fa indray andro tsy maintsy hiala io. Manana fanantenananao fa tsy maintsy ho sitrana anao, ary manana fanantenananao fa ireo izay lavony zany aretina zany dia hoany amin'ny paradisa, satria ny maty ny arety mifindra eo anatrany finoana islamo dia maty martyra zany eo anatrany finoana islamo. Na dia zany aza ny finoana islamo kosa manentana antsika mba hiaro tena amin'izany zavatra zany. Teniny Allah subhanahu wa ta'ala hoe ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum, ho ianareo pino islamo miarova tena ianareo, mitandrema ianareo, ka mila mitandrina antsika amin'ity aretina mandringana ity, apiaro ireo karazana hetsika sakana na ireo fitandremana maro izay voalaza amin'ireny haino amanjery reny, fa izay no lalana lehibe ahafahantsika miaro tena ary ahafahantsika manala an'izany aretina zany tsy ho ela eo amin'ny fiainantsika. Zay ngamba no lesona na ihany koa ny fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Isaorako rano naraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandratafa ho amin'ny herina no toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.